avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes, mety hoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Raha izay fividianana natrehiny malagasy hatrany amin'ny filohan'ny repoblika izay dia fividianana no niseho fa tsy fividianana. Nahazovana ny fampiasana ny fahefam-panjakana, olom-panjakana, fitaovam-panjakana. Fanovana ny listim-pividianana kanesorina ireo fantatra fa tsy hifidy kandida volomboasary, sefy fokontany sady président bureau de vote, bulletin unique miisa 10 sy hita popoka. Izany no isan'ireo trangana fandikan-dalàna sy osika niseho tany amin'ny commune Alatsinankely Analavory nandritra ny androm-pividianana. Tsy mitady ny tombontsom-bahoaka sy ny firenena ny fitondram-panjakana mikasika ny fifanarahana amin'ireo orinasa lehibe mpitrandraka renaka ambony tany eto amintsika. Tsy mahagaga raha mahantra ambony arena ny firenena sy ireo vahoaka antapitrisany, mivelona amin'ny sehatry ny fitrandrahana arenaka ambony tany. Tsy mifidy sanantaona intsony, efa saika miankin-doha amin'ny zava-mahadomelona avokoa ny ankamaroany malagasy, indrindra fa ny tanora lasy vavy amin'izao fotoana. Ny fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona izay mitako fotoana maro raha ny fanazavana. Any ivelany, 9 andro taorian'ny fionganan'i Michel Barnier sy ho praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta frantsay intsony. I François Bayrou filohany antoko Modem indray no voatendry ho praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta vaovao a Frantsa andimby amin'ny Michel Barnier. Arahintsika avy hatrany any andindin'izay. Alen'ny zoma fahatelo ambin'ny folon'ny volana Desambra finaritra tomoko lasy tomoko vavy tonga soa indray tao amin'ny fampalalana vaovao ny Kolo TV amin'ity alina ity azaka ianao anaraka ireo vaovao ny songadina hatramin'ny farany hanomboantsika avy hatrany ny matoan-dahatso hatrany sampana fampalalana vaovao raha izay fividianana natrehiny malagasy hatramin'ny filohan'ny repoblika izay dia fividianana no seho fa tsy fividianana nahazovana ny fampiasana ny fahefam-panjakana, olom-panjakana, fitaovam-panjakana matoan-dahatso raha fehezina ny zavanitranga tamin'ireo fividianana natrehiny vahoaka malagasy dia fividianana ho filoham-pirenena, fividianana ho solombavam-bahoaka sy ny fividianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia tsotra. Fividianana no niseho fa tsy fividianana. Midika izany fa tsy manana olom-boafidy fa manana olom-boavidy satria ny vola no nanjaka. Nanjaka ihany koa ny fampiarana sy ny fampiasana fahefam-panjakana. Ohatra, tetikasa ny fanjakana malagasy ny fanomezana tosika sy ny fanomezana fameno, fa tsy tetikasa ny antoko. Raha nampiarina araka ny tokony ho izy ny lalàna, ary tsy mitanila ny mpiasa-panjakana, tsy tratra ny teritery ara-politika, ho tahaka ireny ve ny vokatra iseho, na dia mbola tsy mivoaka amin'ny fomba ofisiala aza ny voka-pividianana be ny tanàna sy mpanolontsaina farany teo. Tena ireny tokoa ve ny safidim-bahoaka, na dia hita, ary tsy takona fenina intsony ny tsy fahombiazana, manginy fotsiny ny tsy fahantaterahan'ny teny nomena. Antony ilazana fa tsy manana olom-boafidy fa olom-boavidy. Tsy hita izay fanovana, tsy hita izay fampandrosoana sy fanatsarana ny fiainam-bahoaka satria nahazovana loatra ny tsy fanarahan-dalàna, ny fisian'ny tsy maty manota, ny kolikoly sy ny sisa eto amintsika. Nahazovana ny fampiasana fahefam-panjakana, olom-panjakana, fitaovam-panjakana. Mifangaro ny maha olom-panjakana sy ny maha olon'antoko. Eo ihany koa ny fandikan-dalàna, fanososena ny rariny, fanitsakitsahana ny fahamarinana. Manamafy izany ny tsy fandriam-pahalemana, fidangan'ny vidim-piainana, fandrobana tany etsy. Raha tsorina, tsy mahavaolana ny fitondram-panjakana, izay tsy mahalala fa tsy ny fiarova-toerana, fampiasana ny fahefam-panjakana ho amin'ny tombotsoany manokana. Tsy mandeha amin'izay izy, ny fomba fanaovana politika sy ny antoko politika. Milamina ny azy satria navita ny iraka nampanaovina ireo praim-petsapetsa rehetra. Fa ny vahoaka anao ahoana? Ireny aza moa ny solobavam-bahoaka, natao hiady sy solovavan'ny vahoaka, nakaiza izy ireo. Raha toka ny faran'androany ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimieram-pirenena, inona no nisongatana tao anatin'izay 80 andro izay? Ankoatra ilay fandaniana tsy nasy-panitsina, ilay volavolan-dalàna amin'ny feny teto-bolam-panjakana,
ho an'ny taona 2024 ny zoma fa 10 volana desambra lasa teo. Inona no antenainy vahoaka? Raha toka any amin'ny ainao manjerim-panjakana ny mpitondra no milaza fa ny atsara ny toetra ara-toekarena eto Madagasikara kanefa ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra. Inona no antenaina satria vita iny ny fifidianana sy ny fividianana nanomboka omaly aiza moa tsy efa niverina amin'ny laon'ny sahady indray ve ny fahatapahan-jiro? Fanovana ny listim-pifidianana ka nesoana ireo fantatra fa tsy fidiny candidat volomboasary sy fokontany sady président ny bureau de vote bulletin unique misy 10 tsy hita tampoka isan'ireo trangana fandikan-dalàna sy osikanseo atao amin'ny commune Alatsinainy kely Analavory ireo nandritra ny androm-pifidianana manoloana io mivondrona ireo candidat mpifaninana sy ny vahoaka tany an-toerana amin'ny fomba rehetra ahafahana mitaka izay voka-pifidianana izay. Commune farany andrefana ao amin'ny district ny Miarinarivo Alatsinainy kely lavitra ndrina noho ny aratsy ny lalana vao miala eo amin'ny lalam-pirenena voalohany. Mpamboly sy mpiompi ny ponina ka nitadiavan'ny candidat volomboasary ny fomba rehetra andresena tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo. Voka-pifidianana tamin'ity satria tsy ao anatin'ny mangarahara voka-pifidianana tamin'ity. Tamin'ny fifidianana ny député izay dia tao anatin'ny listy fifidianana. Nefa rehefa vity ben'ny tanàna izay ny ben'ny tanàna dia tsapana tokoa fa manakaiky fona vahoaka. Anefa dia tao anatin'izany izay dia tsy nampidiriny tao anatin'ny listra ka malahelo. Zaro tetika mbola tokana tokony fidy nefa tsy ao ny listra. Hatram'izay fidy foana mbola vera tetika Alatsinainy kely mbola nikaraka ihany mbola tsy tatao ihany listra fa dia tsy ekena iny voka-pifidianana. Ty ny karaha-pifidianako ty. Zatra amin'ny na valy ambin'ny folo taonana ka ny taonako mbola tsy nijanona zany tsy mifidy zany fa mifidy foana za. Indrindra koa moa zareo fa namoaka lalàna hoe zay mifidy tamin'ny filoham-pirenena sy député ihany mahazo mifidy. Za nefa mifidy tamin'ity resaka mera ty nefa za tena niala ny enina tao anatin'ny lista fa tsy nisy le izy. Maro be le vahoaka niaraka tamin'izany ary tena niala ny enina sava tao anatin'le boky fa tsy nahita. Ny zavatra mahagaga nefa dia izao. Raha any amin'ny zareo le mpanohana azy tonga dia ao anaty lista daholo. Mila nitaky mangarahara zay atseto loha tsy alaika hatramin'ny farany zay tompo. Novaina ho taratasy hafa mihitsy ny lisitry ny mpifidy ary nesoriny ireo tsy hampandaniny volomboasary. Isan'ireo fandikan-dalàna nisy eto amin'ity commune ity ka mahatonga ny vondron'ireo candidat manohitra ny voka-pifidianana. Fotany am-pendohana dia efa fampiresaka tamin'ny délégué tatoerana ny tenanay hoe rehefa mba tonga le fitaovana dia mba atsofo zay mba hakasary sy ny ohatr' izao. Efa zaraitana izy tamin'ny Alatsinainy vao hitany gaga zay hoe to zara tonga sady letana tsisy dinga tsisy fampiarana dia mba nanontany tenay tamin'izany dia tsy nahazo valitenina afa-po zany. Teny amin'le fokotany Parivady koa zany isy sangaravy anankiray vice président fokotany membre de bureau de vote. Nefa raha araka ny lalàna tokony tsy hiditra resaka politika ny président fokotany satria olom-boafidy izy voalohany indrindra. Ny takina zany dia zao mba hanafoana teraka ny valom-pijanantena commune Alatsinainy kely tsy nangarahara raha fijeriny anazy aloha zany voalohany indrindra. Teny amin'le fokotany Parivady koa zany isy sangaravy anankiray nisy tranga teny Ambohimandroso tao anatin'ny bureau de vote nisy bulletin à 10 eo amin'ny 56 eo zany tsy hita le izy eo amin'ny bulletin 06 dia tsy hita io dia ao anatin'izay zany dia mitady fa mangarahara mihitsy zay satria rehefa tamin'ny tompon'andraikitra zany zay nanontany hoe aiza reo bulletin tsy hita reo dia tsy nisy valiteny mahafa-po ary hatramin'izao tsy nisy valiteny mahafa-po ka zay mampatonga anay mitady mangarahara eo anatrehan'ny fitondrana. Didy jadona fanambakana ny vahoaka no misy tao amin'ity commune ity nandritra ny fempitom-piasan'io candidat volomboasary io tamin'izy ben'ny tanàna farany teo hoy ireo mponina. Tsy azo heverina ny mbola ahalany azy raha ny fijaliana na azo ireo tantsaha saingy izao ny tadiavana ny fomba rehetra izao. Tena mampalahelo le tranga satria ny gendarme efa karamahin'ny fanjakana zay nefa mbola ohatrany mandoa hetra ihany satria ny olona rehetra zay feno 12 taona na lahy na vavy dia mandoa 500 sy vary raika apoka isambolana dia tsy maintsy mandoa an'izay ny olona rehetrarehetra dia anisan'izay koa ohatra hoe mandeha koa le olona manana omby 10 zao dia mandoa ray alina hony zay vitsivitsy ny ombiny dia mandoa 2 arivo isambolana dia ohatrohatr'izany raha manao zavatra amin'ny commune ianao zao dia tsy mivoaka normal zany ny ankamaroany dia tsy mivoaka reçu zany tsy misy patron afaka tafiditra raha tsy patron anankiray no mifehy amin'ny vidim-bokatra rehetrarehetra dia io patron io nefa nanaraman'le candidat anankiray dia tonga dia commune mihitsy no mifehy an'le izy. Ny chef fokotany no mahalala tsara nisan'ireo vahoaka ireo na ny anaran'ireo aza vita ny tsenjery
dia tsy mpinole sefoky tamin'ny mihitsy a le olona fanta fa hanohatra anazy raha nieritreritra sy safidinay dia izy telo mirahala kandidata ireo a samy tsisy mitondra aloha dia efa hitovy fa aleo izy anankitelo ireo no manolotra olona anankiray hoe ity no apetraka be ny tanàna fa tsy ekenay a hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany a io be ny tanàna io. Itony fitakinana mangarahara ary tsy anaiky hatramin'ny farany ireo vahoaka ny iverenana io be ny tanàna volomboasary io amin'ny toerana mahabe ny tanàna ho iatra ny fanio-kevitra ireo mponina teto amin'ny commune Alatsinainy kely Miarinarivo. Potika ny firenena novan'ny fitondram-panjakana azy ankehitriny raha ny faneo-kevitry hirivona kotovao manoloana ireo tranga maro samihafa izay nanjakany tsy fanaran-dalàna ny seho nandritra ny fifidianana be ny tanàna teo iny norisahina. No mafisiny ihany koa fa raha milaza azy omaly ho tena tanteraka ny ratsy mangaika eo anivon'ny OMC dia tokony hanokatra fanadihadiana mikasika iny herisetra ny seho tamin'ny kandida sy ny solombavambahoaka tao Mahajanga iny. Anja Robert Akolo TV Mahajanga mitondrantsika ny andindizay. Nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ireo trangana tsy fanaran-dalàna niseho nandritra ny fifidianana manerina ny Madagasikara indrindra fa tato anatin'ny distrikany Mahajanga voalohany ny kandida be ny tanàna Rivo Rakotovao. Fifidianana natao amboletra satria nizo fototra maha-olo-pirenena mihitsy hoy izy no voahitsakitsaka. Nomboka ny filoham-pirenena izay manitsakitsaka ireo lalàna velona momba ny fifidianana dia tsy mahagaga mihitsy zany raha tia ratsa mangaika tia mifokotany no tsy miraraha zay lalàna zany. Tena tsy manjary tsary nisy fifidianana karaha iny raha za mba nahitako fifidianana zany tsary nahita za fa ity dia finiavana mihitsy hoe na inona dia tsy maintsy mandresy ny kandida mpanjakana ka dia njarantsika vahoaka miheno hoe tandreny mahazo ny raha satria ny zo fototra mahaoloka nafaka anao dia davony laolo reto atao barofo herin'ny vola herin'ny fahefam-panjakana no ampiasaina amin'ny fifidianana. Manimo mora tsy asiana fifidianana ntsony andana tendrenareo olona reo dia vita zakadalainareo olona tsy resaky ny hoe satria nareo resaka mety isy olo korana zany fa anjarako raha olo karanakatiny nangina sy zay rehetra mba afa niteny reo dia tena tonga zany nitazo fanjakana hoe mavozo anazy jiaby malagasy ray manontolo fa zay tsy afaka ny angina eo amin'lohany zany ataoko hoe anatra zay ampinaoviny fitondram-panjakana amin'ny fifidianana zany. Mampiahiahy ihany koa izy ny fiasan'ny fitsarana manoloana ireo ordonnance maro be nentiny ireo olo-pirenena ny fidy tamin'ny andro ny farakambin'ny folo ny volana Desambra io. Teo ihany koa ny fahitana ireo karazana karapanondro-pirenena vaovao be. Anao amboletra velonay mandeha amin'ireo olona zay tsy manana tsy afaka mifidy nasaina mifidy dia nijerena fotsiny. Mitondra karapanondro tsy izy dia nijerena fotsiny. Mampiahiahy ny resaka ordonnance tsy ny mampi-ordonnance azy akory ny diso fa ny fomba sy eritreretanao hoe Majunga kely ity tribunal raiky dia mieritreritra anao hoe tahiajiaby ombia nazaon'ireny ordonnance akoatra nreto maramila tonga gendarme tonga zay nilazaina fa tsy olona andeha hifidy reo fa reo no ny lahatra andehantsika tatsara rano andehantsika tambondrina reo no anisan'ny lahatra dia mavozan'ireo manolo tsy karaha Tantananarivo mavozo ny olona dia nangina fotsiny akoatra ny hoe ta Majunga teto enitsika ny herin'ny vola sengisengy nataon'ireo mpitondra fanjakana miaraka amin'ireo zay olona miaraka taminazy niteny tamin'ireo olona reo hoe miala anareo be zao ta Majunga teto raha nanontany teto zay satria zay olona andeha ho fidiana betsaka ireo ray-pretandrazana amintsika zay mifindramona taty tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana tampotampoka ireo olona reo lasa nanana certificat afaka mifidy jiaby za tsy manaka anazy tsy fidy fa mampieritreritra ihany hoe tamin'ny fotoana inona maro reo raha ny za tsy nahita proof fa tsy latsaky ny any amin'ny 1000 mahery any no nahazo alalana andeha fidy reo olona reo taiza. Raha tena maleo tena marina tsy mitanila tokoa araka izany ny OMC ny Mahajanga dia tokony anokatra fanadihadiana avy hatrany manoloana ireo trangana tsy fanaran-dalàna ireo ho hatrany ny fanazavana. Ya hitantsika zao raha tao anaty zavatra ny tranga reny ataoko hoe tena cinéma maloto nataon'ny candidat daty reny hoe dia nivonoana izy zay ny antony samborana angamba n'le député nefa dia hita rehefa aveo le olona namono anazy ny plakena anazy barbona andesiny bokany nanonga tanaty 4 zay nandesiny reny ve dia tsy hitan'ny fitondram-panjakana
nareo re tsy mila toriana kory rehefa tokony manokatra ankety nareo satria zay ny mampa-indépendant nareo mitory olona karaha reny de io aboakan'olona tratran'olona misary mety iteny koa nareo zany hoe ary vidéone tsy manana ny heriny ara-panjakany ka ho jiaby reo tsy azonareo matao témoin am'izay mba mandry any eritreritra miteny za zay satria olona eritreritra ampandroso an'ity mahajanga ty de zany no atao ary mahafalifaly an'ireo olo maboto nanaraka anao lahatra tary raha vo 3 heures ariva hitan'olona reny azay de niantso fanjakana hoe tsy hitanareo ve reo olona milahatra be ao amy toeram-piasan'io candidat io manino fa de tsisy nijery mihitsy zany mahatonga anay niteny firenetsika ny resy ny firenetsika satria pitehany reto mpitondra fanjakany reto ny atao hoe démocratie zany fifidianana zany aveliko foana zay firenetsika aresy na iza mpandresy am'izao fifidianana osiko zao potika ny fireneny ho iatrany ny fanamariana nataon'Andriamatoa Rivo Rakotovao satria nanjakany amboletra barofo osika sy ny tsy fanaran-dalàna maro samihafa iny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny 1 volana desambra iny. Eo amin'izay pejy ny fifidianana izatrany miariary ny endrika tsy fanaran-dalàna osika sy alabato izay nikononkonona nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna no tanterana ny alarobia lasa teo ho ny mpanao politika tamin'ity andro an'ity fa nitsakitsahana ny lalàna tamin'ny tsy fanajana ny neutralité de l'administration izay ny filoam-pirenena mihitsy ny lohalarina tamin'izany raha ny fanadidina entiny Christian Dimy. Kitotosy tsy manara-dalàna izay amin'ny ankapobeny no aza andikana ny fizotra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay notanterahana tamin'ny alarobia lasa teo ho ny avy amin'ny antoko fiombonana raha naneho ny heviny tamin'ity androany ity tsy mahagaga hoy izy raha anjakany osika sy ny alabato ny fifidianana iny saika manerana ireo kominina maro vokatry izay gaboraraka ataony tompona andraikitra voakasika izay. Raha ny fizotra ny fifidianana tamin'ny ankapobeny dia nahitana reny irrégularité maro samihafa izay hitantsika moa zany paritaka tena mitambadrosa serasera hitantsika fa anisany nahitana an'izany ny commune manerana ny Madagasikara raha tsy resaka fotsiny tsika ny bulletin précoce zany teo ihany koa ny fizarana vola mialohan'ny fifidianana sy nandritra ny fifidianana iny etsy andany ihany koa reny ordonnance izay de ataontsika hoe tsy de nitombona ny fanomezana azy satria raha ny ordonnance zany raha ny fahitako azy dia tokony ny olona izay tsy afaka nifidy na tsy voasoratra tao anaty lisy fifidianana zany teo amin'le toerana teo amin'ny commune zay no tokony no homena an'izay ordonnance zay fa tsy hoe olona avy any commune hafa any no ampandraisana anjara aty amin'ny commune izay tsy niaviana zany hitantsika fa lasa kitoatoa zany le fikarakarana fifidianana satria zany fifidianana zany dia tokony andraisany mponina eo amin'le tanàna zany fa tsy hoe olona avy any toeraka hafa any no andray anjara amina commune anankiray. Ankoatra ny osika sy ny alabato tsy voahaja ihany koa ny fametrahana ny neutralité de l'administration ary ny filoham-pirenena lohalarina amin'ny fanitsakitsahana izany. Tamin'le 10 décembre iny dia anisany ihany koa zany nde ataontsika hoe nanaratsendrika ny fifidianana ity communal ity ny fiakarany filoham-pirenena zany teny amin'ny plateau dia nanambarany fa karazana hoe maneran-kolaka zany izy ny vahoaka malagasy hifidy candidat zay de ataontsika hoe mitovy hevitra sy mitovy firenkevitra zany amin'ny fitondram-panjakana zany nefa anjarany vahoaka malagasy no mijery andreo olona zany izay hitany de ataontsika hoe hampandroso an'le tanàna fa tsy hoe ny fandrakana foibe ny tianao fodrafitrasa amin'le commune de tsy maintsy manaraka ilay ben'ny tanàna zany na de tsy mifanaraka amin'le aspiration le vahoaka zany ilay fodrafitrasa izay eritrerety fandrakana tokony atao zany zay zavatra zay de nanimba endrika ihany koa nyle fidianana filoham-pirenena satria nandiso ny fanantenana andreo mpifidy satria na iza zany lany eo dia raha ohatra ka tsy antokony fanjakana dia azo eritreretina fa mety tsy ampandroso sy afaka ampandroso an'le tanàna zany. Hatrany am-boalohany no efa fantatra fa tsy manara-dalàna sy tsy manaraka ny fenitry ny demokrasia ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay notanterahana teto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany hitantaratra izany tamin'ny alalan'ireo sakana maro samihafa tamin'ny fandraisana sy ny fanovanana ireo antota-taratasy filatsahako fidian'ireo candidat teo ihany koa ny fahalafosan'ny konsiona ny saram-pilatsahako fidian'ireo candidat ary ny afara tamin'ny fifidianana nanjakany ny osika sy alabato iny.
Ny candidat lahana fahafito no mitarika vokatra vonjimaiky amin'ny voka-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsana ny tanàna navoaka ny CENI ho an'ny commune Antananarivo renivohitra mitarika 3,700 manaraka azy ny candidat lahana fahaefatra 430 faingo raika amby 200 ary ny eo amin'ny laharana fahatelo ny candidat numéro 2 Tahina Razafinjoelina 12 faingo 700 borao-pifidianana miisa 770 sy 700 amin'ireo 730 sy arivo manerana Antananarivo renivohitra no nazahoana izany vokatra izany. Fa tsy mbola mivoaka avokoa ny ankamaroany voka-pifidianana vonjimaiky avy amin'ny CENI ho an'ireo kamina manodidina ankoatra ny renivohim-paritany eto Madagasikara candidat maromaro tsy miaraka amin'ny antoko miaradia amin'ny fitondrana no mitarika vonjimaiky amin'izao fotoana izao raha ny fironan-bokatra azo tamin'ireo candidat androany. Rahantsika ny fitenizay entiny Christian Dimby. Ankoatra ny fironan-bokatra vonjimaiky navoaka ny CENI ho an'ireo commune manerana ireo renivohim-paritany, tsy mbola nivoaka ny voka-pifidianana ho an'ireo commune manodidina. Candidat maromaro tsy miaraka amin'ny antoko ny fitondrana no mitarika vonjimaiky amin'izao fotoana. Raha ny fironan-bokatra azo tamin'ireo candidat natao fanadihadiana androany, raha ny ao amin'ny commune Vilias distrikana Avaradrano mitarika vonjimaiky amin'ny salanisa 430 isanjato, manoloana ireo candidat mpifaninana amin'ny candidat ben'ny tanàna Randriamanantena Gabriel avy amin'ny antoko malagasy miaramaingy na tsy mbola namoaka ny vokatra vonjimaiky tany amin'ity commune ity aza ny CENI nahazo vato 12 sy 700 ity candidat laharana fahadimy ao amin'ny commune Vilias ity tamin'ny fitambarany fokontany miisa 9 eo anivon'ny commune. Ho an'ny commune Ambanivohitra Vilias dia mitarika amin'ny salanisa 430 faingo 470 isanjato ny atoko malagasy miaramiaingy azay mitenako moa zany no anatin'io. Nahazo isambato 12,700 isika malagasy miaramiaingy manome salanisa 34,94% na 430 faingo 470 isanjato. Ny faharoa dia ny Ezrana ny Vovoya nahazo isa 570 sy 700 manome salanisa 130 faingo 80 isanjato. Fahatelo Anana ny Irmara nahazo isambato 170 manome ny isambato pourcentage zany 14,50%. Torak'izay ihany koa ny commune Ambomangakely mitarika amin'ny salanisa 130 faingo 770 isanjato ny candidat Maliotena izay nahazo vato miisa 70 sy 700 sy 3,000. Raha ny vokatra teto amin'ny commune Ambomangakely amin'ny fifidianana ben'ny tanàna zany dia araky ny taremarika azo tany amin'ny délégué ny arrondissement tamin'ny alabial izay meny anay ny résultat dia toy izao. Nisan'ny fito Ambomangakely zany dia 47,123 et ny tonga ny fidy 12,371 et nisan'ny Vatomany sy Manankely 280 et nisan'ny Vatomanankely 12,091. Zany hoe tapavitra tany fidy zany 20,013. Dia toy izao ny vatony azy candidat tsirairay. Raha ny vokatra eto am-pelantananay zao dia ny candidat Maliotena nytika rehetra amin'ny fametanana mitarika voalohany nahazo salanisa 3,840 salanisa 31,76. Dia ny faharoa ny candidat Ntima nahazo ny isambato 3,161 salanisa 26,14%. Dia ny fahatelo ny candidat Nirmara nahazo ny salanisa 2,732 nahazo salanisa 22,60. Torak'izay ihany koa ny ao amin'ny commune Miarinarivo faharoa mitarika amin'ny salanisa 2,30 isanjato ny candidat avy amin'ny antoko MMM Randrianarison Jean de Dieu izay nahazo vato miisa 470 sy 700. Satoina an'ireo fa maro ireo fironan-bokatra tsy mbola navoaka ny CENI izay andrasana vokatra madio, mangarahara sy ekeny rehetra. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sety vetivety ianaraka dokam-barotra fohy mamefitronanao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao.
efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba-tana Pauline 4 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa ainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes Tavavena sady ato amin'ny tapany faharoa fampalalam-bavao mamerina ny arapa tompo kilasy sy tompo vavy anoizantsika izany voafitaka ny mpitarika fikambanana iray hiroponina tao Andriabeka mina Tanambao Besakay distrika Ambatondrazaka fikambanana izay nilaza angatana fisitrana sy sitany tao amin'ny fanalamanga saingy navadiky ny mpitarika ho fibodona sy fanafoanana ny orinasa mpanjakana fanalamanga izany fanadidina niteraka orooro an'ny mponina ao Andriabe commune Tanambao Besakay district Ambatondrazaka ny fitaka nataona mpitarika fikambanana iray nilaza fa angataka sistany ao amin'ny faritrala tantanan'ny orinasa fanalamanga nivadika ho fiantsina sy fitariana fikomina anafoanana ny orinasa mpanjakana fanalamanga taoriny ny fanadihadinana nataon'ny mpitandro filaminana no samborina ireo mpitarika ireo natahotra ireo mpikambana ka nitsoka tsy nipetraka tao an-tanàna rehefa nisy fiaranandalo ny alatsiny ary nangataka fiaramiasa amin'ny fanalamanga izy ireo manomboka izao iarovana ity orinasa mpanjakana ity fanalamanga zany tsy miady amin'ny mihitsy zahay ary ny ainany taty izy nanome tombotsoanay sary mpiaro tamin'ny afo tamin'io ary zay zary natao pompier villageois tamin'ny androny ingénieur John mbola tanora za tamin'izany miaro ny afo nyty fanalamanga dikany zany zay tsara aminay izy fa nasodokanay le hoe ndeha angataka an'le sisy tany tsy diso akory ny mangataka fa matoa mangataka tsy tompony dia ao anatin'izy zany eritreritry le angatanana manome izy na tsy manome saingy nisy fitaka tato anatiny mampimemena ny vahoaka io hoe hiaka parcelle ndray dia taitra mono no fanalamanga raha fa nisy an'izay dia nisy an'ireny fisamborana nisy lasa reny mangitakitaka ary zay le ty afara matahotra andro manalina miretika aina tsy famelomatiana vanina satria tsy nampozinay zany ka eto zay dia mifona mihitsy amin'ny directeur général ny fanalamanga mifona amin'ny fanjakana koa solafaka zay io solafaka terakovotra zay mahatonga anany teny hoe mba tsary le fisamborana fa miretika izay misitrika andro manala le fikambana nakana volany fikambana ary kitantarainy namana eo tsy ariko izy fa maro anisa izy tsy ariko nisy nitsapaka mamisy be atrany amin'azy tsisy atram'izany le vola fikambanako ty soany aminazy tsy hita hoe ay zary ny fipetraka le vola io tenen'ny président io tsy hita misy natao aizana natao azy jaivina hatrany tafiditra anatin'ny asa fanarenana nataon'ny mpitantana ankehitriny ny famerenana sy ny fiarovana ny fananany orinasa ka nanentanana ny rehetra hitsangana sy hiaro ny fananany orinasa fanalamanga
Lafomba vaoafa kosa indray efa vonina tanteraky Anisha Jo ilay mpandresy ny fifaninana-kira Star Academy amin'ny fampisehoana miavaka ny alahady ho avy izao eny amin'ny CCI Vato hiavaka ny seho an-tsehatra izay hanomboka amin'ny 3 ora tolakandro hitondrany ireo hira nahafantarana azy sy nandritra ny fifaninana tany ampita sy ny hira anatin'ny album ihany koa fanadidina. Roandro sisa iaona amin'ireo mpankafy malagasy eto an-tanindrazany Anisha Jo ilay tanora malagasy nandresy tamin'ny fifaninana-kira Star Academy tamin'ny 2022 vonina tanteraka hitondra ireo hira rehetra nahafantarana azy sy nandritra izay sy ny hira manokana amin'izao fotoana. Naniry hoe wakati ya Madagasikara naoetsika isotran'ny malagasy no mifanohanana no fitiavana dia io hetsika io zany dia pahafantarana ireo hira any rakikirako voalohany dia mitondra lohateny lumière dia ao zany ny album ao io titre ny album zany no interprétena ao amin'ny hetsika io ao ihany koa ireo hira mety hoe nahafantarana atao amin'ny Star Academy ho interprétena ao ary eo ihany koa ireo hira mety hoe grand classique mety fantatrin'olona maro fa miara amin'ny hira miaraka mandia anisan'ny hetsika anankiray zany izy io voalohany zany rendez-vous voalohany indrindra mihitsy eto Madagasikara. Atianina tanteraka ireo seho izay iarahana amin'ny ivainko sy ny mozika hira maheny roapolo no entiny Anisha Jo mandritra izany ireo manan-talenta malagasy amin'ny resaka mozika no hiara hiakatra an-tsehatra amin'ny Anisha amin'ity fampisehoana voalohany eto Madagasikara ity. Amiko tsy concert fotsiny fa fotoana anankiray ifampizairana fitiavana PDB mamobe miaraka amin'ny public miaraka aminareo izay ho avy ho an'ireo nanohana anazy satria ilay izy tamin'ny nanao an'ireny émission ireny moa zany dia tamin'ny voalohany tsy nalala hoe kay ianao mitondra ny anaran'ny malagasy fa après ianao tena mahafantatra hoe aiza ty mitondra ny anaran'ny malagasy ary honorao an'ary izy ary ezaka foana ny amin'ny sosi sy ny tsara indrindra anatin'ny kanto amin'izany amin'ny alahady 15 ny volana Desambra araka izany amin'ny 3 ora tolakandro ny fotoana omeny Anisha Jo ireo mpankafy malagasy rehetra etsy amin'ny CCI Vato mbola azo atao ny manjifa ny tapakila amin'izao ao amin'ny ticket place na eny amin'ny masinina amin'ny vidiny 4 alina ariary 7 alina ariary ary iray etsy ariary ho an'ny VIP. Fatontosa any Addis Abeba amin'izao ora izao ny fifidianana izay filohan'ny komisiony vondrona afrikana kandida miisa 3 no mifandimby mandray fitenena mialohan'ny isafidianana izay filohan'ny komisiony vondrona afrikana ity marina fa kandida miisa 4 no nandefa ny atota taratasy filatsahako-vidiana manoloana ny filohan'ny komisiony vondrona afrikana saingy nisintona ny filatsahako-vidiana kosa ny kandida Natolchi Maurice. Tsy miady ny tombontsoa ny vahoaka sy ny firenena ny fitondram-panjakana mikasika ny fifanarahana amin'ireo orinasa lehibe mitrandraka arena kibonitany eto amin'ny tsika tsy mahagaga raha mahantra eo ambony arena ny firenena sy ireo vahoaka antapitrisany mivelona amin'ny sehatra fitrandrana arena kibonitany ho ny mpanao politika Ivesha. Lasa tompony mangatakatiny amin'ireo arina kibony tamin'ny maro anana ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana hoy ny mpanao politika anjakan'ireo orinasa lehibe mpitrandraka ny arena mitaza-potsiny ny fitondram-panjakana izay tsy mahavita miady akory ny tombontsom-bahoaka sy ny firenena amin'ireo fifanarahana samihafa. Tsy rariny raha androantsika efa misy mitrandraka ny arem-pirenena ny arena kibony tany fa misy mitrandraka ny cobalt misy mitrandraka ny nickel misy mitrandraka ny ilmenite efa nitrandraka safira tsika teto tadidio nefany fa ny zavatra rehetra misy eto amintsika fa arak'izay tsara kalitao raha oharina misy amin'ny eran'izao tontolo zao ny ilmenite misy any akafa fa ny atsika ny toan'ny oxyde de titane 9 isanjatony ny any velany 10 isanjatony ny atsika mifaran'izay tsara ny grafite eto amintsika mifarany tsara indrindra eran-tany ny kalitao dia iza hoe tsy mety raha efa manomboka mitrandraka tsika mbola tsy mahita tamberiny ny vahoaka malagasy. Vokany tsy migoka ny tokony ho tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrahana ny mponina indrindra any amin'ireo toerana misy ny fitrandrahana izay kely azo giazan'ireo andian'olona akaiky ny fitondram-panjakana ka tsy magaga raha manitra ny firenena amin'izao fotoana izao. Za dia miteny raha mahay mitatana zay fanjakana eo reo ny tononiko reo fotsiny no
efa misy mitrandraka no amboarina tsy tokony isy délestage tsony eto amintsika na rano io na jiro tokony vita daholo ny lalana manerana amin'ny Madagasikara satria vola amina milliard de dollars angereo fa tsy hoe million de dollars milliard raha mitenina ny mpitrandraka ny ilmenita hoe 1 milliard ny investissement misy an'ny base tilière ilmenita koa io anoany koa ny fandaniana ataony tsy olona dalangereo raha mandany 1 milliard de dollars izy dikan'izany mahazo 100 avoeniny zay sy farafakeliny rehefa mivadika produit fini reo any avelany zay ny tokony hoe tsy tokony fanarahana hoe tsy mahazo mivoaka eto raha tsy produit fini raha ny vinavina nataony banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ho an'ny taona 2022 tokony antoka hatramin'ny 420 isanjato ny arikariana faobe eto amintsika ny sehatry ny arena kibony tany taremarika zay tokony ho tratra raha ny arena nana ny firenena saingy mangarara no tsy anana ampitondra amin'ny sehatra rehetra ka isan'ny fototry ny olana lalovany firenena amin'izao fotoana izao dia zay koa tomboky lasy tomboky vavy no mamarina ny fampalalamba-vohitra amin'ny Kolo TV amin'ity alina ity isaorina isika rehetra ny tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany ny ekipan'ny fampalalamba-vao dia mbola mamy fotoananao ho amin'ny rapitso indray veloma tomboka Vaolinna vaovao be Vaolinna nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao Vaolinna ampiasaina El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany El Mondes il a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.